ao anatin'ny raharaha mamy Ravatomanga dia fantatra mantsy fa nahiditra Amponja izy tamin'iny andron'ny omaly iny nefa oravitsy taorian'izay dia nihetsika indray ny Aretiny ary noentina any amin'ny hôpitaly indray ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity nitendriko amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha mamy Ravatomanga hatrany no tena iopanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Nanahitrany maro ilay teny izay nataon'ny ravohitra donatien ary nametra-panontaniana moa ireo zay mpanarabaovao manoloana an'izany rehetra izany amin'ny hoe raha tsy mahafantatra ianao ve ny olona dia tsy ilaina izany, teny izay mandratra tsy mety ho an'ny mpitondra. Nangotraka ny hevitra momba ny valinteny izay nataon'ny ravohitra donatien izay teo lehibe ny faritra rehefa nilaza ny mpahabe maso fa ny olona rehefa tsy mahafantatra azy amin'iny faritra ny Sofia iny dia tsy ilaina izany. Misy miaro azy milaza fa sangisangy sotro zao ihany ny nataon'iny fa nalazaina ho atsikana na ho teny tsy voafehy, teny manambany sy teny tsy mendrika avoaka iamasom-bahoaka foana ny hoe tsy ilaina indrindra rehefa avy amin'olona izay mitady hitondra. Ny haratsy ny teny hoe tsy ilaina izay teny kely nefa ratram-po lehibe. Ny fototry ny loza dia ao anatin'ny teny iray monja ilay hoe tsy ilaina. Teny izay miezaka milaza fa tsy misy lanjany, tsy misy ilanazy ary tsy misy anjarany amin'ny fiarahamonina ny olona izay kendrena. Tsy teny manisy tsikera fa teny manala hasina izany teny hoe tsy ilaina izany. Tsy teny mandalina fa teny mandratra ny olona. Tsy teny mampita hevitra fa teny izay manapaka fa tsy ampy lanja ny olona iray. Ny mpitondra no tokony hanome lanja ny vahoaka. Raha olona mitady tantana faritra no mandaka olona amin'ilay hoe tsy ilaina dia manambara ny fomba fisainana izay tsy mankatony maha olona sy tsy mankasitraka ny lanjan'ny tsirairay. Manambara fitondran-tena tsy mahatohitra andraikitra ary olona mitarika faritra izany dia hiatrika olona maro samihafa hevitra ka mila fomba fijery sy ny fahaiza-manao. Raha efa eo am-piantohana izao no ambanina ny hafa dia inona ny antenaina rehefa tafapetraka eo amin'ny toerana io. Manimba ny fitokisan'ny vahoaka, faritra izay mitady fandrosoana dia mila fitondrana misokatra sy andraisan'ny rehetra anjara. Ny fiteny hoe tsy ilaina dia manapirofo fomba fiteny izay mampisaraka sy tsy mampiray. Manome ohatra ratsy ho an'ny tanora sy ho an'ny fiarahamonina. Raha laza fanao ny manambany dia lasa mahazatra, rehefa mahazatra dia manimba firenena. Tsy azo atao sangisangy ny fanimbana ny lanjan'olona, na dia lazaina ho vazivazy aza ilay valinteny dia tsy misy mivazivazy mifindra amin'ny fanimbana hasina. Tsy sangisangy ny manondro olona ho tsy misy ilana azy. Raha te hitondra dia tsy maintsy mitandrina ny teny satria ny teny atao no manangana na mandrava ny fitokisana. Teny tsy voahevitra dia mety ho lasa fanehoana fomba fisainana nangeja izay nipoitra tsy fidina. Ny hoe tsy ilaina dia tsy teny na azo ekena ho an'olon-tsotra fotsiny aza indrindra ho an'ny olona izay mitady seza sy andraikitra ambony. Tena manimba, manilika ary manala hasy ny olom-pirenena izany teny hoe tsy ilaina izany. Raha tokony ho izy dia olona mahalala lanjany tsirairay, tsy olona mizara ny vahoaka ho ilaina sy tsy ho ilaina no mpitariky. Tsy tokony ho very lanja ny olona ary tsy tokony ho zary fiteny ny fanambanina ary indrindra tsy tokony hivoaka velively amin'ny vava raha te hitondra ny hoe tsy ilaina izany. Mazava araka izany ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena manoloana an'izay fanehoan-kevitra an'ity andriamatoa ravohitra donatien ity tamin'ilay fanehoan-keviny amin'ilay hoe tsy ilaina sy ny maro hafa ity dia lasa niteraka resabe teo anivon'ny fiarahamonina ary maro moa ny tsy faly nandritra izay valandresaka rehetra izay natao izay. Andao am'izay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha mamy Ravatomanga izay mbola mampanadio mafana amin'izao fotoana izao. Napetraka anaty selila ao amin'ny moka detention sanitaire moa izy tamin'iny andron'ny omaly iny. Efa ela moa izay ry zareo tompon'andraikitra any an-toerana any no te hametraka azy ao anatin'izay selila izay dia izao voatanteraka amin'izay izany hoe fametrahana azy any anaty selila izay. Napetraka amin'ny moka detention sanitaire io izy raha ny vaovao izay niparitaky ny gazety mauricianina tamin'iny andron'ny omaly iny.
omaliny ihany nisy sy ny fangatahana izay nataon'ny Financial Crime Commission ao Maurice ao mba hamindranana an'ity mpandraharaha malagasy ity ao amin'ny fonjany Beau-Bassin saingy izao nalefa any amin'ny moka détention Saint-Terre izao raha ny fanazavana voaray hatrany. Amin'ny alatsinainy voalohany volana Desambra ho avy izao moa ny fitsarana ao Port Louis no tokony hamoaka didy momba ity raha ity hatrany ka maro sahady sy ny miandry an'izay mety ho valiny izay fitsarana azy ao Port Louis izay araky ny voalazan'ny gazety avy any an-toerana any hatrany. Tsy vita mora ity raha ity raha ntoejava misy am'izao no asiana resaka satria tsy mandefitra mihitsy ry zareo any Nosy Maurice any manoloana an'ity mpandraharaha malagasy izay voasaringotra amin'ny karazana afera maro sy afera maloto any an-toeranany amin'izao ankehitriny izao. Ary milaza mazava tsara moa izy ireo fa tsy misy fafabela ao anatin'ity raha ity ihany koa ireo rehetra izay voasaringotra tao anatin'izany raha Mamy Ravatomanga izany any an-toeranany. Taorian'ny idiran'ny fonja izay dia tsy salama tampoka i Mamy Ravatomanga satria tratrany tsy fahatombanana ara-pahasalamana indray izy ka nientina any amin'ny hôpitaly Victoria mba ho jerena izay toe-pahasalamana izay. Mivezivezy eo izany aloha izy ireo sady migadra no raha maso ara-pahasalamana ihany koa ity mpandraharaha malagasy ity. Raha tsy hivina moa dia nandalo fandidina voatsela ity mpandraharaha malagasy ity taoriany izay raha navoasaringotra azy izay satria nihetsika ny retim-pony ka niafara tamin'izay fandidina tany amin'ny hôpitaly izay. Izao indray zany dia nihetsika indray ilay retim-pony izay tao anatin'izao raha izao. Eny tsy mena tsiny moa izy raha toaka hihetsika daholo ny retim-pony amin'izao raha izay mafana dia mafana mahazo azy izao satria tsy mora no miandry azy ao anatin'izany rehetra izany ary tsy nisy nanampo fa hiafara amin'izao izany hoe Mamy Ravatomanga izay tena isan'ny mpandraharaha henjana no sady nampatahotra ny be sy ny maro tany Madagasikara tany moa izany mpandraharaha Mamy Ravatomanga izany. Eny na ireo manam-pahefana isan-tsokajiny aza dia tena natahotra mafy an'izany Mamy Ravatomanga izany fony izy mbola nanjaka tokana tany Madagasikara tany nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny. Dia araky ny voalaza hatrany amin'izao fotoana izao ny hena any amin'ny 120 kilobe izao ity mpandraharaha malagasy Mamy Ravatomanga ity any Nosy Maurice any amin'izao fotoana izao no nefitsoka an'izay raha izay mahavoasaringotra azy zay satria tsy milamina ny sainy ary tsy mandrandro manalina moa ity mpandraharaha ity satria miasa saina mafy amin'izay raha izay mahavoasaringotra azy any Nosy Maurice any amin'izao ankehitriny izao. Eto ampiandrasana an'izay mety ho valiny fitsarana izay avokoa zany ny rehetra amin'izao ankehitriny izao asa raha ho afaka madidio ihany ity mpandraharaha malagasy ity asa raha hidoboka ponja ihany izy aorian'izay fitsarana izay ho avoaka ny zareo ao Port Louis izay ididim-pitsarana manoloana an'ity raha Mamy Ravatomanga ity hatrany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsy rovoatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.